Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany manona ny fiadanan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity ato anatin'ny fandaharana vavaka en direct izay rahanao amin'ny fandaharana andramoka izao any akiradio isika rehetrarehetra ato anatin'ny groupe izay maresa isika ao anatin'ny groupe avaka fiambenana sy isika ihany koa izay mpanaraka ny fandaharana amin'ity androany ity dia faly indray ny fonahita fiaraka aminareo androany ato anatin'izao fotoam-bavaka iarahantsika isaky ny sabata ohatran'izao dia hitonona aminareo ny fiadanana satria ilayntsika ny fiadanan'Andriamanitra hikorina indray ao anatintsika ao anatin'ity andro ity ary dia manana be lehibe amin'izany Andriamanitra hozaraina ho antsika tsirairay avy izay tonga eto indray androany. Ninona mety zavatra lalovanao androany izay singaliko manokana eto miara orintsika rehetra ato anatin'ny fandaharana indrindrindrindra izay ato anatin'ny groupe izay maresa dia miara ory amin'ny rahavavitsika dia melovilitina izay midona-pahoriana androany dia ampahery azy tsika eto androany ary afaka mampahery azy ihany koa ianao anatin'ny commentaire afaka mamangy fahoriana azy tsika rehetrarehetra dia miara ory amin'ny ory ary tanakavesy amin'ny vanana izay didi maharary tranatsiny savaratra izay tsy maleky alofana dia sika rehetra dia miaraka ao anatin'izany fahoriana izany amin'ity androany ity dia mitondra ny teny fampiononana foana ho anao izay raha vavinovilia amin'izao fotoan'izao minao fahetra ianao na dia ao anatin'ny fahoriana aza dia mbola afaka manaraka fotoam-bavaka dia fiadanan'Andriamanitra ny hitondra fitonina hitondra mafany alahelo sy miratrapo any anatinao ary ianareo mianaka amin'izao fotoan'izao dia jereny mason'Andriamanitra manokana mihitsy ao anatin'ny fahoriana izay mianjady dia mahaiza mionona mahereza dia tsika rehetra ihany koa androany dia mino izay fa raha tonga ato anatin'ny fotoana ianao ato anatin'izao fotoam-bavaka izao ry havana malala dia izay dia miteny foana hoe tsy fahazarana no tonga aminao eto androany fa tonga eto ianao ampahery ny tenanao amin'ny Jehovah indray. Ilainao ty fotoam-bavaka ty, tena ilainao ty. Raha manokana fotoana eto ianao androany dia tsy fahazarana fa tena mila ny fotoam-bavaka io ianao ry havana malala. Rehefa rehefa mba nandinika dia anisy fotoana Andriamanitra
rehefa nanoty Adamaseva revana malala dia rehefa nanoty izy mivady niezaka niafina an'Andriamanitra izy niezaka niala an'Andriamanitra ny hery dia rehefa avy ninana ilay voankazo voarary izy tsy teoneo Andriamanitra dia nidiny niantsoantso azy mivady manao hoe ery Adama aiza moa ianao fa mbola niandro fotoana kely Andriamanitra nisy fotoana teo mbola nandrasan'Andriamanitra dia tonga amin'izay Andriamanitra tamin'ny fotoana anankiray zany avana malala mandinika tsy voasoratra anaty baiboly ty zavatra teneniko anao ty fa ohatrany hoe fandresen-dahatra manokana fotsiny le izy fandresen-dahatra manokana dia zao io andro nidinan'Andriamanitra io andro izay niantsoan'Andriamanitra n'izy mivady io dia andro sabaty io satria mety nisy fotoana ihany Andriamanitra mety mandalo amin'ny sahedena mitsidika an'izy mivady fa io fotoana anankiray io ry havana malala ohatrany efa nisy rendez-vous tamin'io andro io izany hoe zavatra efa fotoana efa voafaritra ary matoa izy mivady nandeha niafina tany anaty lavabato dia fantany fa efa ho avy eo Andriamanitra fantany fa fotoana efa fahatongavan'Andriamanitra hijerana izy mivady io andro anankiray io dia nanam-potoana izy mivady nandanana ny afina satria io fotoana io dia efa rendez-vous ifanaovana ry havana malala androany Andriamanitra miantso anao mandalo eo amin'ny sahedenanao Andriamanitra n'ity androany ity ary ny olona rehetra dia manana safidy na hiafina ny anaty lavabato ny olona na ny olona iseho anatrehan'Andriamanitra hitondra ny fibebahany sy ny fifonany eo anatrehan'Andriamanitra hamitram-pihavanana amin'Andriamanitra ary izay ny nandrasan'Andriamanitra tamin'io andro anankiray izay nidinany teo amin'ny Adamaseva io ny andro Andriamanitra ry havana mba hamitram-pihavanana aminy izy mivady fa tsy hiafina azy fa ny nampalahelo tsy tonga tamin'ny tanjony Andriamanitra tsy tonga tamin'ny tanjo tamin'izy mivady Andriamanitra satria raha tokony olona hitany ny lefitra teo anatrehany no natongavan'Andriamanitra teo dia ny olona hitany olona niafina sy nitsoaka azy nisy fanamelohan-tena nisy zavatra mavesatra nentin'izy mivady ry havana tao anatina ady-tsaina ady-panahy dia naleo ny afina naleo ny hery ohatrany heritreritra zany izy hoe tsisy ninazon'Andriamanitra tao amiko tsony tsisy zavatra azony atao amintsika tsony ry Adama ry Eva fa andeontsika hiafina ataontsika izay tsy ahitan'Andriamanitra antsika ao anatin'izao zavatra izao afentsika azy ny tavantsika fa tsy te ahitan'Andriamanitra intsonytsika satria tsisy ninona azony atao antsika ry havana malala tsy takatra Adamaseva fa na dia namorona azy aza mbola Andriamanitra ny nanamboatra azy dia Jehova ry havana nahoana ny tsy misy zavatra azon'Andriamanitra tao aminy nahoana Andriamanitra ry havana ny tsy afaka hanao ninona ho fenany Adamaseva nefa ny namorona azy aza mbola izy ry havana malala androany ninona zavatra ao anatinao ninona vesatra eo amin'ny fiainanao misy fotoana mety misy olona tena mizaka zavatra mafy vokatry ny fahotana dia mety mieritreritrana hoe Andriamanitra tsisy ninazonao atao amiko intsony satria nanota teo anatrehanao aho fa mbola veriko aminao foana fa na dia Jodasy aza niverina teo amin'ny Jesosy havana ka nibebaka dia namela ny fahotany Jesosy fa izy no nisafidy ny ala nandeha nihery an'Andriamanitra dia naleony namono tena Andriamanitra misy zavatra azony atao foana ny fiainanao ry havana malala ty anao Jesosy raha misy zavatra mahazo anao androany tahaka ny rahavavitsika lovilitina izay tonampahoriny ry havana
tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra anao io, tsy hoe Andriamanitra nahafoy anao io, fa misy lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao indray. Misy zavatra tsaratsara kokoa tian'Andriamanitra atao anao indray. Dia maherezy ianao androany, izaniza tonga eto izy. Ninona zavatra ao anatinao? Mety misy alahelo, mety misy ratrapo vesatra. Tonga eto ianao androany, tsy Andriamanitra hamendry fendo anao, tsy Andriamanitra hanampiadana vesatra anao ny hatongavanao eto, fa Andriamanitra anala ndreny entany reny, hanaisotra ndreny eo aminao, hibata ndreny hiala eo anatrehanao, hitondra fitsarana eo amintsika ny havana. Tianao Jesosy, hivavatsika amin'izao fotoana izao. Raha tonga eto ianao dia tenene Jesosy ataovy izay tianao amiko androany. Ianao mahalala ny ao anatin'ny foko, ianao mahafantatra ny vesatra ato anaty, ianao mahalala ny alaheloko, ianao mahafantatra ny zavatra rehetra mifamafao eo amin'ny fiainako. Fa ny angatahako aminao, aoka ny tananao andamina izay rehetra mikorotana, aoka ny tananao Jesosy hikasika ny fiainako androany, fa ampianaza any. Halleluja. Jesosy misaotra anao izay amin'ity fotoana androany ity. Isaorana ianao avokoa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ny fitondranao, ny fitantananao, ny fitiavanao, ny fahatsaranao, ny famindramponao. Jehovah Andriamanitra, isaorana ianao ny fahamarinanao, ny zavatra rehetra mombanao. Isaorana ianao avokoa amin'ity andro sabata ity. Tonga eto anatrehanao izay iankoka eto anoloan'ny seza fiandrianana. Dia seza fiandrianana tsy ananan'izaniza Jehovah Andriamanitra, fa seza fiandrianana efa mitoetra teo foana hatramin'izay ka ho mandrakizay. Ndreto izay tonga eto Jesosy misaotra anao izay fa mbola nitominao, na dia misy aminay eto mety mandalo ady ny ravavinay Jesosy izay hojerenao manokana mihitsy androany ao anatin'ny fahoriana Jehovah Andriamanitra. Fa ny zavatra isaoranay ianao dia izao, tsy avelanao izay hanalavitra anao, tao aminao ny fanahinay ho tonga eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra, hitady anao na dia ao anatin'ny alahelo azy. Jesosy sabatra izay manana anao, ary isaoranay anao ny fanananay anao Andriamanitra, tsapanay ankehitriny. Fa ny zavatra rehetra dia afaka mandao anay, ny zavatra rehetra dia afaka tsohitanay, na tampoko izany na iomanana izany, dia possible tsy hitanay eo anoloanay avokoa ny zavatra rehetra manodidina anay. Fa androany ianao hitanay foana, ny tavanao afaka tadiavinay foana Andriamanitra. Tsy hisy mihitsy ny fotoana ka ho fatinao, ka tsy hitanay intsony ianao. Fa naroviana Jehovah Andriamanitra, mbola hitady anao izay dia hitanao foana izay Jesosy. Isaoranay anao izany, fa fahasoavana izany Jesosy. Ary ndreto izay tonga eto androany hitady anao, hiteranao izay, hankalaza anao izay dia hanome voninahitra. Na inona Jesosy zavatra mahazo anay androany. Mety misy olento nitahinao Andriamanitra, isaoranay anao izany. Isaoranay anao satria miaina amin'ny fahasoavanao ny zanakao. Fa mety misy olento Andriamanitra mandalo ady, dia tsy avelanay analanao, tsy avelanay ampiena ny fiderananao ny ady izay lalovanay amin'ity androany ity Jesosy. Misaotra betsaka anao izay, misaotra Jesosy mpalala, fa sady tsara ianao ny mpanao ny tsara Andriamanitra, sady tsara ianao ny mpanao ny tsara. Ka na dia zavatra heverinay Andriamanitra fa ratsy, dia tsara ho aminao avokoa izany, ary atonga anay hideranao androany, hiranay eto anatrehanao. Na dia mavesatra aza Jesosy, raiso ny fonay hideranao amin'ity androany ity. Halleluja. Io bussare
Misy fotoantsika ry havana malala mideran'Andriamanitra tsika rehefa mahatsapa hoe fahalina ao anatsika rehefa mahatsapa tsika hoe tarian'Andriamanitra ny fiainatsika dia lasitsika mideran'Andriamanitra dia fifaliana nge zany ry havana dia falan'Andriamanitra mahitanao midera azy raisin'Andriamanitra mihitsy ny fideranao mahakasika an'Andriamanitra ny zavatra ataonao mahavita mandohalika ianao mahavita mandihy ianao misaotisaoty mihitsy ianao dia miteny hoe Jehova misaotra anao fa nandresy ako dia voarain'Andriamanitra reny fa za teteny aminao androany mbola misy lanjany mihoatra lavitra no ireny ny fideran'ny olona anankiray raha ao anaty ady mafy zany avana teteny aminao fa zany Habakoka zany dia olona nahita sitraka ngeza be teo anatrehan'Andriamanitra satria tsy mba tao anatin'ny fandresenany azy ny fiderana tsy mba tao anatin'ny fahavokarana ny fiderana ry havana fa tao anatina ady ohatran'izay jerena maizina daholo fa mbola navita niteran'Andriamanitra Habakoka za mino fa nanandanja teo anatrehan'Andriamanitra navesatra teo anatrehan'Andriamanitra ary nakasika ny fon'Andriamanitra zany zavatra zany tonga eto ianao androany ozy izy ianao hoe mandalo ady ozy izy ianao hoe malahelo za teteny aminao hazavelanao anakana ny fideranao zany ndravana malala fa Andriamanitra tsy ameranao irery Andriamanitra hijery ianao Andriamanitra hitodika aminao ry havana malala naona no milofika ianao tumani si utalalizao angaba ulutina nunama mutilifizi mutachalatinao sizaka ni fauriana mety maizina mihitsy amin'izay zay rehetra manodidina anao tsy anao reriny teo fa efa teo Habakoka lavana efa teo Davida efa teo Joba efa teo mpanompon'Andriamanitra rehetra ny eno lalana antsika nirodanako fantana androany Andriamanitra manana lalana tsara si trafitra tsara nombany timanao fa na dia mafiasa ny
Anao Jesosy le havana malala. Tsy amelirery anao Jesosy, haleluia. Ianao aza matahotra. Aza matahotra mamakivaky rano ianao. Aza matahotra mamakivaky afo ianao. Raha misy fotoana Andriamanitra mitondra anao mamakivaky afo mamay. Dia voalohany indrindra le havana malala, ianao no afaka mandeha amin'io. Dia aza matahotra ianao fa izy dia efa nilaza ry havana. Fa tsy hanafitra anao ny ony. Tsy handoro anao ny afo. Tsy hamelanao ny rendrika ny alon-drano ry havana malala. Tsy hamelany ny sambo-kelinao fefika Andriamanitra. Fa tsy maintsy eo izy. Ary tsy maintsy tonga izy. Tsy maintsy tonga izy ry havana malala. Tsy maintsy makeo aminao izy satria zanany ianao. Raha zanak'olon-kafa ve ry havana? Raha hitanao miantsoantso vonjy, hitanao mandalo ianao fa tsy zanakao, dia miantsoantso vonjy, dia minao fa na ianao io aza tsy havita. Tsy havita hipetraka fotsiny amin'izao ianao na dia tsy zanakao aza. Fa ezahanao vonjena, ezahanao sotomina eo ihany, ezahanao atao ny fomba rehetra hamonjena ny olona. Fa indrindrindrindra fa maika fa zanakao. Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany. Ny fanontaniako aminao fotsiny androany dia izao: efa zanak'Andriamanitra ve ianao? Sa olona mpila vonjy ianao? Efa zanaka ve ianao? Sa le olona miantsoantso vonjy foana fotsiny ianao? Isaky ny fefiky ny rano, isaky ny misy zavatra dia miantso ianao. Ry havana, za androany teteny aminao, tena tianao Jesosy ry havana malala. Tianao Andriamanitra. Ary tsy manana afa-tsy izy ianao. Tsy manana afa-tsy izy ianao. Na mandalo azy sarotra aza ho Jesosy le tsy aho.
Jesosy ho tantanany io tananao io ry havana malala afaka ataonao vavaka mihitsy zany io zany androany andatsika n'olotra ny tanantsika ho tantanan'Andriamanitra ry havana atolory an' Jesosy ny tananao atolory an' Jesosy ry havana io tananao efa miravoravo io tananao efa tsy mahavita ninino io atolory an' Jesosy io androany atolory androany Jesosy atiany tanako raiso tatanao Andriamanitra maneke ho jamba eo anatrehan'Andriamanitra ianao fa izy ny tatananao raha mbola mieritreritra ny tenanao mahiratra mantsy ianao dia mbola ozy Andriamanitra hoe avelako ihany aloha andeha satria mbola mahavita tena fa ny olona anankiray manaiky ho jamba rehefa dia miteny eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe Jesosy tsy vitako tsony fa tantano dia hitanao namoahany Jesosy anao hitanao ny tantanana ny fiainanao ry havana malala tanana feno fitiavana io mitantananao io tahaka ny ahoantsika rehefa tantanan'ny olotiantsika tahaka ny ahoantsika ry havana rehefa miaraka mpifankatia dia mifampitantana eny an-dalana eny dia ohatrany milamina zany ny sainao eto akaikiko ny olotiko fa za teteny aminao androany fa mbola tanana mihoatra lavitra noho izany no mitantananao ary ny tena marina io tanana mitantananao io tanam-pitiavana io tsy vitantsika ny mamaly ny fitiavana io fa izy manome sanandro sanandro alleluia tianao Jesosy ry havana ianao aza matahotra ianao aza matahotra ianao mena Jesosy otsika androany teny anahy ianao Jesosy alleluia Fagandiko satria miarona mireare aho raha nahita ny fiadanandratsy fanahy izy no mahay any an-danitra
ary tsy misy ety ambony tany ireko tahaka anao fa na dia alevina aza nofoky sy ny foko dia mbola vatana mpofoky sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary ny very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao ny zavatra mitranga ry havana malala ny olana sy ny fahoriana rehetra izay nitenen'i Jesosy manao hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana dia io fahoriana mitranga io zavatra miseho io dia misintona anao misintona antsika hijery an'ity tany ty foana dia ohatrany misy olona tsy mety mahatraka zany fa miondrika foana satria sitominy le zava-misy iondrika sitominy fahoriana iondrika sitominy aretina iondrika sitominy olana isan-karazany iondrika ny karazana zavatra rehetra lalovan'ny olona eto an-tany dia mampiondrika ny olona hijery ny tany ry havana ary zany mihitsy ny tanjony devoly ny tanjony devoly dia ny ahatonga ny olona anankiray tsy hitraka manoloana ny toe-javatra rehetra misy satria ny devoly hotsindrina eo foana io atoka io lamosonao io hiakohaka eo anoloan'ny olana sy ny zavatra maro samihafa izay mamatotra ny olona eto amin'ity tany ity dia rehefa tsy mbola afaka mitraka ny olona rehefa tsy mbola afaka mitodika mijery an'Andriamanitra ny olona dia tsindrina eo foana ry havana tsindrina eo foana dia ampahoriana eo foana fa za androany tetena aminao Andriamanitra ny hanome hery anao ahafahanao mitraka androany Andriamanitra ne halleluja anafihery anao ahafahanao miala amin'io fiondreana io fa ampitraka anao izy dia ahita Andriamanitra lehibe ianao ahita Andriamanitra tsara ianao ary manomboka eo dia tsy tia mijery an'io tany io tsony ianao tsy tia miondrika eo tsony ianao fa anomboka ankamany ianao hoe misy zavatra tsara ao aminao Andriamanitra ahefehinao lehibe Andriamanitra ary anomboka hiteny ianao hoe raha mba fantatra efa ela mantsy Jesosy dia mba efa ela ny nanompo anao halleluja andaotsika hifampahery androany hifampahery tsika androany halleluja ao anatin'ny tiritiry havana hoy Andriamanitra aminao hoe somary kelikely ny tontira aminao fa ho hitatsika ihany halleluja tsy foky anao satria zanaka
karazana arivo mahery tsy maintsy misy ary tsy tsika rera nandalo amin'izany fa raha dia teo aza Jesosy be izao mihitsy ny teo amin'ny mpianatra tetỳ tany fa mbola nisy rivo mahery, mbola nisy tafiotra, mbola nisy zavatra maro mitranga, mbola nisy anohanana riavana malala. Raha mbola eto tany tsika dia tsy maintsy misy zany efa androany tia ampahery anao. Alleluia. Za androany tia ampahery anao fa raha teo ny rivotra mahery, raha teo ny fisafotofotoana isan-karazany, raha teo riavana malala ny tafiotra ny onjandrana, dia mba teo koa ny mpampitsahatra an'izany. Alleluia. Mba teo koa mpampitsahatra an'izany riavana, ary zany no tokony tsy akivy anao, zany no tokony tsy akivy anao, satria eto amin'ity tany ity dia misy era anankiroa afaka mifanandrina tsara, misy fanahy anankiroa, riavana malala afaka mifanandrina tsara. Ary sika rehetra dia samy miara mahita fa tsy mbola nisy tafio-drivotra zany. Indro ny mpianatra no nezahany tafio-drivotra naletika tao anatin'ny telo taona sy tapany fotsiny. Jesosy teto
tsy haiko firy taona ianao zao za zao raika amby 20 taona amin'ny desambra dia natao anatin'ny 3 taona sy tapany zany mpianatra indrony nitongavany tafio-drivotra dia raha ao anatin'ny 40 taona zany dravana impiry ny fiainanao nefa nisy tafio-drivotra tia andetika anao tia anapotika anao fa reo ena anankiroa reo dia tsy mitsahatrako reo mifanandro na ry havana malala ary ny zavatra mahafinaritra dia na tamin'ny tafio-drivotra voalohany na tamin'ny tafio-drivotra faharoa ary na mbola ninina zavatra nlalovan'ny mpianatra dia tsy niova ihany koa fa mbola teo foana Jesosy ry havana mbola nampitsahatra foana Jesosy mbola nahery lavitra foana Jesosy ary zany rano teteny aminao ako tsy mbola niovy zany tsy mbola niovy zany alleluia andaotsika hitoky amin'Andriamanitra ry havana malala andaotsika hitoky amin'Andriamanitra dia ataotsika ty raha mahafinaritra be ty karaha ira mafitsika androany soiany Jesosy sateo ianao alleluia soiany Jesosy satonga soiany Jesosy fa eo foana ry havana amen tompo amen Jesosy manonja Manunza
Misavy io ry havana malala. Tianao ange Jesosy. Tianao Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy fahafatesana ny anton'izao fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Tsy ho hitanao ny herin'Andriamanitra raha tsy misy zavatra lalovanao. Ho takona aminao zany hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra miady ho anao raha tsy misy zavatra lalovanao. Fa mampalahelo ny olona miazakazaka makany amin'ny zavatra faingana rehefa misy zavatra manjo. Tsy mahatoky ny valeran'Andriamanitra, tsy samy ankina amin'Andriamanitra. Matahotra ny olona hoe tena ho vitan'Andriamanitra ve izao zavatra izao. Ry havana malala, inona ny zavatra tsy hain'Andriamanitra tao e? Inona ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra e? Halleluja. Anisan'ny zavaboary anankiray ny foroniny fotsintsika. Fa na ny zavaboary ny foron'Andriamanitra nefa hatramin'izao ny olona mbola mikanoka, mbola misy zavatra tsy fantatra na tsy voazao. Tena ahoan'Andriamanitra ny tsy havita hanamboatra ny fiainanao. Tianao Jesosy. Nataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Nataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany dia ampahery atsika rehetrarehetra. Halleluja. Aorianany ty dia hanao fiderana vitsivitsika dia ihany torotenitsika rehefa aveo. Ifampaheritsika, ampaherezo ny tenanao. Halleluja. Ampaherezo ny tenanao. Natsarovana antsika izay tany amboazy rehetrarehetra nanakoako zany iry zany. Halleluja. Side.
kolontsain'ny olona atao eo fiainanao indray Andriamanitra androany. Nanakoako ary nafinaritra izany tany Amboaza. Nafinaritra moa ny fionana. Maro zay ny tonga dia nanao fiderana, nanao vavaka ary saorana an'Andriamanitra fa tsy vitsy ny nandray fanafahana tao anatin'izany fotoana fionana izany tamin'ny alakamisy na dia foy aza ny fionana dia satria moa mbola nitohizana fa manapetra ihany ny fotoana. Amin'izao fotoana izao aty aminay aty misy ankizy aty aminay aty rehefa avy any Amboazy izay dia nanaraka anay aty leran'Andriamanitra aty ny ankizy i rahavavy aina, i rahavavy Nambinana Itsily Amboaramiel, i Ranadatojo dia aty aminay aty ry zareo amin'izao fotoana izao ary ao amin'ny ambany ao moa ry zareo manaraka ny fotoam-bavaka. Ho aseho antsika kely ohatry ny ahoana ry zareo ao somary ratsiratsy ny sary anefa mino fa ho hitanareo ihany ohatry ny ahoana moa zany zao paozin'ny zareo ambanimbany ao. Aseho antsika kely areo ry zareo rahavavy Zokzamina Kotre somary ratsiratsy ny sary olona ilana tsiny fa mino fa ho hitanareo ihany izy ireo na dia somary tsy dia mazava tsara ihany aza reo ry zareo reo reo zany ny olona aty aminay amin'izao fotoana izao ato an-tranonay ato io zavatra io hitantsika eo moa ry zareo hideran'Andriamanitra tsika rehefa avy eo dia miara mideretintsika. Alleluia, miara miseho eto zay mivady iseho eto zareo koa eo reo ry zareo manao tahiny tompy daholo nareo alleluia. Io ity zao Ranadatojo na sy lotondroky ihany fa mety mbola tsisy misy tsy mahafantatra ito amin'ny Kirosarakito zao i Zandry Tojo Mikael. Ito amin'ny Kirosarakito i rahavavitsika Nambinina na Itsily Amboaramiel aty aminay koa izy zao izy vao naka aty aminay dia noraisina mpifaliana mihitsy. Io ito amin'ny Kirosarakito indray zao dia Zandry Eliana Iaina aty aminay any koa izy ary sady fetiny androany anniversaire ny androany dia nosafidiny mba aty noho ny fetena nanaovana fety fiarabana izany anniversaire zany. Ito moa dia zanakay faralahy iny izy niazakazaka iny dia io i Eliana dia ito zanakay faharoa i Finona kely, zanakay faharoa dia i Fitia, zanakay vavy Matoa dia ito hitantsika ito i rahavavitsika Kotre Zamina aty aminay ihany koa izy niaraka noditra aminay Kotre Kamaradin'i Jesosy na rahavavitsika Zamina aty daholo zareo reo zany miaraka aminay ato androany dia mahafinaritra. Alleluia, miara mideran'Andriamanitra tsika androany dia tahiny tompo daholo zany nareo zareo moa tsy afaka misy feo fa sary no hitanareo amin'izareo eto fa miaraka atsika andrany manao fiderana an'Andriamanitra. Alleluia, eny ary hideran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia zao tsika hidery ninina araka ny teniko teo hoe mety misy tokoa indray ny zavatra izay tsy fantatritsika ny anio fa ny ataontsika androany dia hideran'Andriamanitra fotsiny tsika fa izy nanao ny zavatra rehetra. Alleluia, zao ny ataontsika ity anankiray ity ila izay anisany manamarika ntsika groupy izay maresy ihany koa izy ity dia fataontsika foana rehefa miaraka eo tsika dia ataontsika resy ity androany sady aty ny ankizy dia ataontsika mahafinaritra izany raha izany andrikely fotsiny ary tsika maheno tsara moa zareo ao ambany eo maheno tsara anay mihitsy izy fa itsika no tsy maheno azy. Alleluia, ndao ary Don't
Mahafinaritra miteran'Andriamanitra, mahafinaritra koa nareo ambany ao a. Mihetsika mafy mihitsy nareo ambany ao a, mahafinaritra be a. Feno fidelana tantranonay reto amin'izao a. Dia tena hoe soratsika an'Andriamanitra. Afaka mangataka ino nareo rehefa avy eo? Mila anankiroa indray. Olona anankiroa zany mangataka ire rehefa avy eo, zay hira roa tafiditra voalohany ao aorianan'ity hira atao iray ity. Tsy zao dia mangataka fa rehefa ao aorianan'ity hira ity a, dia mandefa hira ianareo mena tombony kokoa zay olona hoe zay olona vahiny a. Zay foana moa netsika tena amin'ilay vahiny zany hoe tsy ao anaty groupe zay maresy. Zay. Netsika tombony foana zareo satria mba mena fahafapo e. Halleluja. Zareo tatsika hira mahafinaritra be ity dia ao aorianan'ity a. Dia mangataka hevitsika. Halleluja. Ao atsika. Ao nareo ambany ao a. Lasatsika e. Papa,
Alléluia. Inona le hira? Eko mirosoa antsika amboaratsika. Eko mirosoa. Inona le hira? Eko mirosoa. Chorale Tarapazavana mirazy dia eko mirosoa. Satria mirosoa zany. Chorale. Chorale Tarapazavana. Sotra nabavy Mira mbola tsitatsika mihitsy ndraiky ka hira tsitatsika foana zay mihitsy vao reka tegna hira tsitatsika foana ny ataony. Alléluia. Mahafinaritra. Ndra sary alefa Dia avy eo mamamika nangataka hira hoe mamamika tsy manapetra ny frère Dahery. Hay tsara be io ireo. Tsara io mba ho ary. Eo nitiratsika amin'ny Andriamanitra. Alléluia. Lasaritsika. Zay zany natao hoe eko mirosoa chorale Tarapazavana. Sotra ambaratsika. Eko mirosoa. Mirosoa lalina fazamalaina. Itoya Jesu tumpuna nyana. Kristo Kristi sana kajamani sani ya chupati.
fa samba hipodiko aleloia zay ny tena voaraito anatin'le hira nafinaritra be koa tena mafinaritra makasitraka avavy amboarantsika tamin'izay hiry zay ina moa le hira ray teo tsy manampetra izy teo frère hery kala be io hira io ka ndao ary mizezaka ohatry ny telefôny zay izy io raha tsy diso kone ohatra misy an'izay hoe mibipy anao vao maraina lasaritsy mafinaritra le hira misaotra mamamika anotratsika niny dia miarabantsika rehetrarehetra ihany koa zay tonga eto androany ny fiadana tompany eo aminao alleloia hitra amin'ny ten'andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao aza ty amperinao androany teny aminao manao hoe raha androany ianao va tonga miaraka aminay eto dia mahareta kely fa araka ny teny kisan'andro dia zao hoe tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa misy raha ila ny tompo anao alleloia dia ivavaka aritsika alleloia ivavaka aritsika ho an'ny ten'andriamanitra dia mangatah ianao androany hoe tompo
mitenena amiko ianao. Alleloia. Zava-dehibe Andriamanitra miteny amintsika zany. Nisy ny fotoana tao amin'ny baiboly tao ry havana, efa nahalana dia nahalana ny famangin'Andriamanitra. Ary dia tsy nandroso ihany koa ny zanak'Israely tao anatin'izany. Resy anady lasa kobabo, nala heloelo. Satria tsy nisy teny itsony, tsy ny teny itsony Andriamanitra. Androany avy aloha hiteny ao amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'izao mpanompoly izao. Dia mangatahinao hoe Tompo, mbola tiako indray ianao hiteny amiko androany. Za mihitsy hoe betsaka ny olona miteritreritra hoe tohatry ny za mihitsy ny asiany za mitoroteny zany. Fa misoran'Andriamanitra ianao atao anatin'ny mitoroteny, nafahan'Andriamanitra nibitsika taminao. Dia hivavakitsika amin'izao fotoana izao. Sotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Sotranao satria vorianao eto izay tsirairay avy, nanavany avaratra atsimo sy andrefana sy atsinanana. Ao ny faly, ao ny ory, ao ny manana, ao ny tsy manana. Fa tonga indray ny fotoana Andriamanitra izay izaranao filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka dia manaiky ataonao fitaovana indray izay amin'ity androany ity. Dia sokaverany molotra Andriamanitra, dia hanambara ny fahatsaranao ahy. Dia ianao fanahy masina no hiary asa amiko akaiky eto androany. Ianao fanahy masina dia hiara hiasa amiko akaiky eto. Ary tsy teny afa-tsy ny voninahitra ao. Tsy teny afa-tsy izay asenao lazaina, fa tsy handeharaka ny fihevitra. Raha ny fihevitra dia tsy hatakadavitra. Raha ny fisainako dia tsy lasa lavitra. Fa ny ianao kosa Andriamanitra dia tongatra anatin'ny fon'ny olona lalilany. Ka raha ianao ny omba eto androany, ny teny izay aloka ny vavako dia hitsatoka anatin'ny fon'ny olona. Ary dia tena hoe ho sabatra roa lena, tsy handratra, fa hitsatoka nasitrana hitondra hery, hitondra fiainana ho an'izay rehetra mandray izany. Mitenena ary Tompo, fa voninkianao anao izay a. Mitenena fa manokatra ny sofinay izay a. Sokafanay ny fonay andreny ny teninao, dia mitenen'Andriamanitra ho voninahitra ao rerian'ny zavatra izay atao eto. Dia vory sy ny Satana fatotra amin'ny ranao tsy afaka anelingelina izao fotoana izao, na amin'ny lafin'iny na amin'ny lafin'iny. Hatrany amin'ny fotoanan'ny olona ny atokantrano any tsy azony devoly elingelenina, fa hiteny amin'izy ireo Andriamanitra ny lalan'ny mpanompony a. Halleloia. Amen. Dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a. Fampahiretantsika ireo daholo a, ry vita sedra rehetrarehetra, mandalo fisedrana isika. Andriamanitra mamolavolatsika. Efa nandalo teo daholo reo fahoriana sy fijaliana, fa toa tsy mataitra itsonja fantrana sy tsy fisina fizao mboly tiany mijoro an-trano satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany. Na ino kidona na ino kiatra zao mboly tsaka, na isesisesy ameliay azany aty zao efa zatra. Ny afony finoko tsy ho fatitsony fa iredareda oporofo izany fizao de mpanompo efa vita sedra. Nasandao ihany ko ireo olo nakaiky ny fo, misorina tamiko avokoa zay kely mba fananako isamboli tiany mijoro an-trano satria ny Andriamanitra tsy ampitondray zay tsy zakako izany. Na ino kidona na ino
kiatra samolitraka na isesisesy ameliay azaniaty izao efazatra nyafony finoko tsy hofatitsony fa iredareda oporo fo izany izao de mpanompo efa vitasedra na ino kidona na ino kiatra zao molitraka na isisisesy ameliay azaniaty izao efazatra nyafony finoko tsy hofatitsony fa iredareda oporo fo izany fizavy mpanompo efa vitasedra na ino kidona na ino kiatra zao molitraka na isesisesy ameliay azaniaty zao efazatra nyafony finoko tsy hofatitsony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vitasedra efa vitasedra alleloia andriamanitra tsy mampijaly tsy mampahory a fa andriamanitra mandefa sedra eo an'lohantsika mba hahatonga atsika ho lehilahy sy vehivavy mahery a ao amin'andriamanitra alleloia ary misoran'andriamanitra raha nandalo zavatra maro nefa mbola io fa ianao mihitsy ny mpanompo vita sedra ary ilain'andriamanitra ianao alleloia raha andeha hiatafika andriamanitra dia ianao a nisan'ny ilay satria maninona ianao efa natanjahan'andriamanitra ianao a tao anatin'izany iny tompany etsika tsirairay avy ary faly amin'ny miarabanareo tsirairay avy zay tonga eto androany a ary ny fiainana moa dia tantely amam-baona ary misy fotoantsika mandalo fifaliana misy fotoana mandalo fahoriana ka efa nandefa moa ny teny fampianonana ho an'izay ndona-pahoriana ahirezatrany a za matoko fa andriamanitra efa nampahery anareo sahady ary andriamanitra ny a mbola hitoy a omba nareo a mandrakariva amin'izay rehetra ataonareo de tahiny tompo a isika tsirairay avy misaotra reo koa tanaty fiderana misaotra ny ankizy tao ambany tao zay nanisy ainan'ny fiderana satria sika mory havana de ilayntsika foana ny mideran'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra na mamontsina na tsy mamontsina ny aviavy a na tsara ny andro na ratsy ny andro a ny fideran'andriamanitra tsy azotsika atao ambany zavatra satria raha mbola tiatsika nomban'andriamanitra atsika de andriamanitra de rahaitsika foana amin'ny fotoana rehetra atady dio koa ngefa ninina koa zavatra nahazon'andriamanitra tao an-danitra atao ryhavana tamin'ny alailony an' jesosy a rehefa nalefa ny tety atany tety de tsy nahoany zany fa tsy maintsy nataony mba ataony a izay asoa ny fiainatsika alleloia ka zavela miala ao ambavanao ny fideranan'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra misoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra miderana ianarany a eny amin'ny fiainanao manontolo alleloia ijery ten'andriamanitra avy atantsika ao amin'ny bokyny Isaia ny jerentsika androany bokyny Isaia 5:20 isa 5:20 ka ny andiny 9 no ovakitsika amin'ity androany ity
Isaya 5:25 amin'ny anaran'i Jesosy zao nalazainy Jehova tahaka ny ranom-boloboka hita ao an-tsampahony ka ataon'ny olona hoe aza simbaina fa misy fitahina ao anatiny de toy izany koa ny ataoko ny amin'ny mpanompo ka tsy hanimba azy rehetra ao. Halleloia, amen. Ranom-boloboka moa de hita ao anaty voaloboka ary ny voaloboka de toa de hitana hoe misy ranony ao anatiny a toe fantatra hoe rehefa izy no te fantatra hoe ty atao anatin'ny ty voaloboka ty zany sampahony zany a le apepam-boaloboka iny le voaloboka maro mitambatra iny dikany hoe sampahony. Ny mpamboly voaloboka de tsy adalaka mahita hoe voaloboka misy sampahony ka pitehany satria raha mamodika an'iny izy a de hidirana fa tiantoka izy satria le rano ao anatin'io voaloboka io ny tena fitahina. Ka raha mahita ny voaloboka mantsy de azao avozina foana ny fambolena anazy rehefa tonga am'izao fotoana iainantsika zao aty aminay moa feny voaloboka de mahita tsara an'izany zay ny voaloboka misy fotoanany de rehefa le volana septambra iny izy a amin'iny izy no mamokatra be de rehefa vita iny zany hoe am'izao andro iainantsika zao efa ringitra be mihitsy izy zao any a efa tsisy naraviny a rehefa mihitsana daholo a de misy fikarakarana vaovao ndray zany hoe zay rehetra mipetaka amin'iny voaloboka iny misy voaloboka maina mipetaka amin'iny misy voaloboka tsy nety voa tsy nety naniry tsy nety masaka tamin'iny de miantona eo de reny asorona zany hoe zay le simbaina de ratsanana de diovina de satria hitsinjovana indray a ny vokatra manaraka anomboka ny fikarakarana ho an'ny vokatra manaraka. Misy fotoana mipetraka fotsiny eo iny voaloboka iny tratran'ny atsika zay tsy mahataty atsika moa izy reny tratran'ny atsika de mipetraka eo de maina eo aloha tonga reny fotoana amin'ny eritona manomboka anay ny fikarakarana fa tsy maintsy esorina aloha zay ambiny teo aloha ka tsy namokatra ny fikarakarana voaloboka. Ary ny afatr'Andriamanitra androany de zao ny mpanao voaloboka raha mbola mahita voaloboka eo amin'ny misy sampam-boaloboka eo amin'iny voaloboka iny misy vo de tsy mbola simbaina aloha tsy azo ataony manimba azy satria mbola misy fitahinan-drasana ao anatiny. Halleloia, mety mbola mantamanta tsy fantatra fa tsy fony simbaina satria ao anatin'iny mbola misy ranom-boaloboka mbola misy a fitahina ao anatin'iny. Fa mba ohatr' zany koa izy Andriamanitra ny amin'ny mpanompoko ny olona koa de tahaka ny voaloboka ny anaovan'Andriamanitra azy. Ary raha mbola misy hitan'Andriamanitra ry avako malala fa mbola misy sampahony ao amin'le olona sampahony fa tsy sampahony zany le fikambanan'le voaloboka iny zany le entitsika viditsika iny sampany a misy voaloboka maromaro mitambatra de tsy simbain'Andriamanitra. Ka izao ry avana malala Andriamanitra mijery atsika am'izao fotoana izao ary mandinidinika atsika avy lavitra Andriamanitra ary misy fanapa-kevitra raisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary zany ny mahafinaritra tena mahafinaritra amin'ny fiainantsika manompa an'Andriamanitra satria akoatran'ny lanitra ngery avako malala izay tanjotsika ny fanompona an'Andriamanitra de loharano mpitahina rehetrarehetra. Ny fanompona an'Andriamanitra de makasika ny fiainantsika rehetrarehetra ary mahatonga ny fiainantsika tsy simba mahatonga ny fiainantsika tsy potika. Ny fivavahana tsy mamotika fiainana, ny fivavahana tsy mamotika tokantrano. Ary manao antso avo ho anareo rehetrarehetra zay hoe raim-pianakaviana na renim-pianakaviana ihany koa ka ny vadinareo mandeha mivavaka de aza rarana izy de aza bedesina izy raha mivavaka ny alehany
satria ho hitanao nge raha laha zany hoe mivadinao lasa mivavaka lasa matahotra an'andriamanitra fa hainao io ahita tombony amin'izany. Alleloia. ho hitanareo za varina mihitsy mahita olona ohatra hoe mahita nivady mivavaka de vo me tezerana nefa ny tsy fantatry le olona fa nitokantranony de ahita tombotsoa raha mivavaka raim-pianakaviana. Betsaka ke ry havana ny raim-pianakaviana tena miteny rery amin'ny ataon'ny vadiny any ivelany any eny amin'ny fiainan'izao tontolo zao any. Fa za de teny aminao raha vavaka no hoe iroson'ny vadinao raha lahy de aza rarana izy fa vo miapprisio satria mampilamina fiainana ny fivavahana. Jereo zao mivadinao raha tsy lasa niena ny publication ataony firy mora lahy ny vaditsika vadinareo ohatra hoe manao sary eo amin'ny Facebook eo de tsika ihany no marary ado mahita ny j'adore sy ny j'aime eo de jeretsika lehilahy mibetsaka tsika ihany de taditsika dao le raisina mihitsy ny anarany ka raha mbola manao matetitetika manao ao iny na fandroany fotsiny de fantany fa de makarary ny saina. Fa jereo zao ny vadinareo rehefa manomboka mivavaka tenin'Andriamanitra am'izay ny zarainy de niena ny j'aime sy ny j'adore na ny retin'andohanareo ary miena. Ny fivavahana ry havana malala de zao tsy manimba zavatra. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy manimba zavatra. Ny fivavahana amin'Andriamanitra de manangana de mitahiry de manasoa de manasitrana de mamboatra. Alleloia. Amen. Ary mijery antsika Andriamanitra de rehefa mijery anao Andriamanitra ry havana de misy zavatra hitany eny. Alleloia. Ary zahako mampahiry antsika foana hoe atao vitan'Andriamanitra fa misy fitahiana eny aminao. Atao vitan'Andriamanitra fa misy fahasoavana eny aminao. Ary io fahasoavana io raha ny voaloboka zany nge ry havana ka ny olona manana voaloboka any Palestina de olona manan-karena. Ary fantatsika tsara fa rehefa Andriamanitra no miteny resaka voaloboka sy aviavy ao amin'ny baiboly de matetika izy manohatra resaka manohatra an'iny hoariny amin'ny fitahiana zany. Ranom-boaloboka, voaloboka, tanim-boaloboka de miresaka fitahian'Andriamanitra, miresaka fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany. Misy mpanompon'Andriamanitra mandalo ady ary ny ady zany de tsy lehilahy ary tsy vehivavy amin'Andriamanitra raha tsy nandalo ady. Aza marahelo aza kivy raha mandalo ady fa miady am'ireniny ataotsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Miady am'ireniny ataotsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Miara-miaina amin'ny ady tsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Aza atao mahakivy anao reny, aza atao hoe mampihemotra anao na fa ady zany de lalovan'ny olona rehetra. Fa ny zavatra mahafinaritra ny ady azotsika lalovana fa ny fahasobana tsy tonga amintsika. Alleloia. Jerenao tsara ry havana ny olona tao am-baiboly tao nandalo ady daholo. Na andalo karazana ady tena niantso an'Andriamanitra tamin'ny tahotra ny olona tao am-baiboly tao satria mandalo ady mampatahotra mandalo olana. Ahoana ry havana no mahatonga andreny olona reny tafavoaka satria na de mandalo ady aza de tsy avela simba. Simba ny ady, tsy resy ny ady, tsy potiky ny ady. Fa na de ao aza ny ady de iny fa mbola mijoro ihany. Raha mandalo ady ianao am'izao fotoana zao, za de tena fa tsy natao hanimban'Andriamanitra anao io. Araky le hita teo hoe vita sedra zany
inona moa tsy atao amin'ny volamena ry avana testena amin'ny asidra sy ny sisa fa inona ny afehan'ny asidra amin'ny volamena mamotika an'le volamena hoe tsia mamotika ny singa tsy mety ao anatin'ny volamena atovana azy ho volamena vita sedra alleloia ny zava-mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra tsy manimba antsika tena rovan'Andriamanitra ianao io mihoatra noho ny tenenany tompon'ny tanimboloboka hoe aza simbaina io hitanao rehefa le tompona tanimboloboka no maniraka olona dia ainy mihitsy ny manoran'io voaloboka anankiray tsy azoko tian'io hitanao eo amin'le voaloboka le vao mandeha ohatr'izao ianao a dia eo amin'ny ranger fahadimy a dia eo amin'ny voaloboka fahafolo misy voaloboka anankiray zay a tsy azonareo kitikitian'io halleloia tsy azonareo simbaina io fa satria maninona patron satria mbola misy fitahinao satria mbola misy ranom-boaloboka hitaka ao halleloia ary io ranom-boaloboka io ilaina ianao io misy ranom-boaloboka eo aminao ao dia tsy mety simba ianao satria mbola misy fitahinao aminao mbola misy ranom-boaloboka tian'Andriamanitra halleloia ho alaina ao anatinao mbola misy ranom-boaloboka tian'Andriamanitra hivoaka ao aminao dia tsy avelan'Andriamanitra simbaina tsy avela simbaina moa zany satria ny mpanimba nge misy fantatrao fa ny mpanimba dia ny devoly dia mivoaka eny amin'izao tontolo zay dia manimba ny devoly zao manimba ny devoly ary simbaina ny devoly daholo ny voaloboka amin'izao fotoana zao ary tena manimba mandrava mandringana mamono fa misy voaloboka tena afaran'Andriamanitra mihitsy le voaloboka eo amin'ny ranger fahadimy iny a le any amin'le voaloboka fahafolo tandre mikitikity anareo tsy azo simbaina io halleloia za mino fa henao io zany isika reto zany satria manino satria mbola misy fitahina ao aminao inona moa ny fitahina tsy hoe misy vola ao aminao na misy arena na misy inona fitahina ao an'Andriamanitra Andriamanitra fitahina ao antsika fa isika koa mafitahina ao an'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa misy fitahina ao aminao halleloia ianao raha tsy te ho simba mamoaza mamoaza voaloboka misy ranom-boaloboka tsy azo simbaina ianao tsy avelan'Andriamanitra sy simbaina ianao misy fotoana ianao mandalo ady fa ianao tsy simbaina samy hafa zany ary ny ady tsy manimba fa ny ady dia manefy fa tsy manimba raha manimba ny ady tsy nisy zany tantarany Sadraka sy Mesaka sy Abednego zany raha manimba ny ady tsy nisy zany Josefa lasa nandalo ady fa tonga teo amin'ny faratapon'ny firenena farany ambony sy ngeza teto an-tany tamin'izany fotoana raha nisy raha masimba ny ady tsy nisy zany Davida mpanjaka zany tsy nisy an'izany fa nijory reny olona reny satria nahoana satria mbola sampaony nisy ranom-boaloboka izy ary tsy navela no simbaina halleloia za mampahiranao io androany ianao io tsy azo simbaina tena mivoaka ny didy fa ianao io tsy azo simbaina ary androany averiko aminao zany dia teneniko aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao io tsy azo simbaina mety misy mikitikitika ianao mety misy voakitikitika ny momba anao mety voakitikitika ny fahasalamanao indraindray mety voakitikitika ny ara-bolanao mety voakitikitika ny zavatra manodidina anao voakitikitika ny asanao fa ianao tsy azo simbaina satria maninona satria ianao mbola misy fitahinany aminao maherezana bavilovli ny ady misy sy ny fahoriana mandalo fa ianao tsy azo simbaina tsy azo simbaina satria misy fitahin'Andriamanitra ao aminao mbola misy ranom-boaloboka ao mitsapaony mbola misy ranom-boaloboka ao mbola hita io mbola misy ranom-boaloboka mbola misy ranom-boaloboka io tsy azo simbaina io
Halleloja. Le fitahina eto tsy ny fitahina araky ny fandraisantsika azy fitahina fa Andriamanitra eto mandray anao ho sampahony mbola misy ranom-boloboka ary mbola ranom-boloboka ho fitahina ho an'ny olona rehetrarehetra ndray anaty fanasana. Taiza mory avana nale raha tsy teo Jesosy namadika ho ranom-boloboka ny rano tao amin'ny fanasana tao Kana. Fantatry Jesosy fa ilaina ny ranom-boloboka ary zava-dehibe. Halleloja. Tsika tsy afaka namaky salamo be dehibe izay tsara fantatsika fa Davida nanotra salamo betsaka. Raha ny simbain'Andriamanitra tamin'ny ady ny Davida tsy naheno salamo na dia ray teto ary tsika nasoratany Davida. Tsy nisy le salamo tiako be salamo 720 raha ohatra ka simba ny ady meloa i Davida. Mafy zao adiny Davida zao revana. Tonga ny lioana saika animba ozy Andriamanitra tsy azo simbaina io. Mbola misy fitahina ao amin'io. Tsy azo simbaina io. Tonga ny bera orsa be. Ozy Andriamanitra tsy niova ny tenany tsy azo simbaina fa mbola misy fitahinany amin'io. Halleloja. Fotoana tena tokony nahafaty an'i Davida tena teo amin'izany iny eo tamin'ny Goliath fa ry havana efa nisoratan'Andriamanitra meloa ny didy. Navoaka an'Andriamanitra meloa ny filazana retandrendanitra fa tsy azo simbaina io fa mbola misy fitahinany amin'io. Halleloja. Iza ry havana ny tsy torotoro fo, iza ny tsy mahery mamaky ny salamo soratan'i Davida? Tanao tsy mahery efa maheno ny salamo soratan'i Davida? Salamo 120 zao. Jehova no herinao sy ifanin'ny mpanjaka. Salamo 120 zao soratan'i Davida. Salamo 220, salamo 720, salamo 220, 420 re be dehibe. Ny soahana tao amin'ny Baiboly reny raha voasimba. Raha simba andreny ady reny Davida ry havana. Tsy nisy tsony fa maty ny anoanana ny taranaky Jakoba ary tsy nisy ny zanak'Israely raha navela simba ny ady zany Josefa zany. Amonjy anareo ny nandehafasana aty ozy Josefa mantsy ny ralahany fa tsy ho simbaina akory. Halleloja. Ary eo tsika mila mahafantatra. Eo tsika mila tena mahafantatra ry havana. Inony ty zavatra lalovako ty? Fa Josefa efa nafantatra tsy fanimbana aty. Halleloja. Niandry izy. Niandry izy ny fotoanan'Andriamanitra. Fa fantany fa inona na inona nalovany. Izao tsy fanimbana azy io. Andriamanitra tsy manimba. Ary za ty aperinao androany fa tsy ianao zao mihitsy ny olona ho simbain'Andriamanitra. Raha mandalo ady ianao androany aza manahy ianao fa tsy ho simbain'Andriamanitra. Tsy fomba an'Andriamanitra ny manimba fa manangana azy ny ataony, mamboatra azy ny ataony. Ny olona ngery avana tsy nisy ny nasian'Andriamanitra ko ny lefa misy fe dia ho pitehan'Andriamanitra. Fa ianao Alleluia. Fantanina mipetraka androany misy ranom-boloboka be any aminao. Misy ngery havana sampahony anankiray efa voaloboka maina daholo ny amin'iny dia tapahana dia esorina tsisy ilana azy. Inona tsony ry havana ny zavatra tenaina amina zavatra efa maina nefa ny zavatra tadamina rano voaloboka. Ary raha misy zavatra tena tokony hampatahotra ny olona tsy ny fahamainana ara-bola na ny fahamainana ranofo isan-karazany fa ny zavatra tena tokony ataon'ny olona dia ny fahamainana ara-panahy. Satria raha fa maina ny ara-panahinao Andriamanitra dia fanahy. Ny fitahina Andriamanitra ao aminao, ny fitahina hitan'Andriamanitra ao aminao dia zava-panahy. Halleloja. Tsy tsitsika izany mihitsy hoe fitahinao an'Andriamanitra dia avavantsika indray ny hitahina an'Andriamanitra. Aparelo mihitsy misy olona ny teny mafy tamiko mihitsy tamin'ny ovininy hoe
mba omeo zay foy a tena hoe za izy le lalà misy multimilliardaire zay mpanohana anako mpanohana ny fiangonako fa am'izay izy tsy manohana ntsony de sao de mba azonao kazaka multimilliardaire za ary tsy milliardaire akory tsy millionnaire akory fa za raha tiako tenanao de zao ny Andriamanitra ravana rehefa ampandroso ny asany de tsy olona ny anohana anazy fa Andriamanitra tena manohana anao. Halleluja, amen. Za manorevitra atsika hoe tsy ange tsy voatery manokatra fiangonana, Jesosy tsy niteny hoe manokapa fiangonana. Raha hoe anokatra fiangonana itadavantsika vola aman'olona mety hanala-baraka an'Andriamanitra indray zany. Na hoe nita hoe ohatra zao hoe KFC de anokatra KFC any aminana de mangatabola amin'olona izy anokapana KFC nefa KFC lehilahy volombava fotsifotsy iny tsy misy zany satria enatra hoaniny ny olona asa KFC hoe anokatra KFC ianao zany de anao andodombaravara mba anokatra KFC mba mbatoany fa za zany tena manorevitra atsika Jesosy tsy teny hoe ndany atao manokapa fiangonana ho an'ny olombelona rehetra. Jesosy teny atao mpianatra tsika zao tsy manana fiangonana besaka iravana zavatra azo atao fitorinan'ny teny filazantsara tsy ilana vola. Halleluja, zara tiako atongavana am'izany de zao le fitahina tenen'Andriamanitra de zavatra any anatinao. Halleluja, zavatra any anatinao, misy zavatra any anatinao. Lay ranom-boaloboka de mbola ao anatiny le sampaony, lay ranom-boaloboka de mbola ao anatiny, mbola ao anatiny, tsy mbola hoe tsy efa miraraka amin'ny tany le rano fa ao anatiny le voaloboka ka le voaloboka mihitsy ny tsy azo tsobaina satria ao anatiny misy rano voaloboka. Halleluja, ny fitahina ao amintsika de ny zavatra any anatitsika. Halleluja, ny zavatra tiako isotomananao androany, isotomanany sainao de zao misy fitahin'Andriamanitra avy eo aminao. Davida zao araka ny teko taminao salamo zany zao fitahin'Andriamanitra tao anatin'ny Davida. Nila olona ohatran'ny Davida Andriamanitra noratra salamo, salamon'Andriamanitra nosoratan'ny Davida. Halleluja, firana de tsy navela simba Davida satria ndrasina salamo. Araka ny teko taminao misy fitahina tao amin'ny Josefa tao faharanita-tsaina, faharanita-tsaina, fahendrena nafahany mitantana firenena ray manontolo ho fitahina ny firenena Israely. Halleluja, de tsy navela sobaina i Josefa. Amen. Sy ireo olona rehetrarehetra reo natao tratrantitra ry Isaia fitahina ho an'Andriamanitra, mampitandrina ny olona, mitarika ny olona. I Mosesy tsy nisombaina na de efa saika maty tao Egypta vao tany amin'ny fahaterahany de efa narovana ary ny tondrona hoe misy zazalahy anankiray ohatra zao Hebreo, iny tsy azonareo vonoina, iny tsy azo atsipany amin'ireny ranon'ely a satria misy fitahina ao anatiny. Iny nitondra ny zanako ivoaka any arina. Halleluja, ry havako, misy olona anankiray zay pastera namanay zay narary mafy izy de narary mafy tany amin'ny hôpitaly izy de efa namangy tamy mampionina de izy mampionina izy mantsy mampionina ho faty araha vavy izy mampionina tsy ho faty ianao. Halleluja, tsy mbola ho faty ianao satria maninona, satria mbola ilain'Andriamanitra ianao. Raha ilain'Andriamanitra ngenao izy mampionina tena ho faty antoka any izy satria ahoana le asan'Andriamanitra ny ambanivohitra zany anabavana pitory tena ny ambanivohitra be any. Reny olona mbola dalo reny mahalala an' Jesosy noho izy. Halleluja, ary hainy mihitsy mitory tena ny ambanivohitra any a, hainy mihitsy mifandray amin'olona ny ambanivohitra any a. De moto kely izy mivady de lasa ny ambanivohitra be any mandeha mitory teny, mbola misy ranom-boaloboka atao anatiny. Halleluja,
tsika koritsy hoe tsy ho faty efa maty zao zany nabavy zany kory davida aza maty ho faty any tsika fa avoay aloha ny ranomboaloboka any anatytsika fa ianao hoe fitahian'andriamanitra mandehandeha ary za manentanao ataovy zay atonga anao ho fitahian'andriamanitra mandehandeha zay avako malalako fa ianao tsy simbaina zany mivoaka ike sakea na mivoaka ny mpanimby ary hitanao tsara fa misy fanimbanany ny olombelona ike am'izao fotoana zao fanimbana faobe simbaina ary ny manampaizana am'izao fotoana zao de miezaka mitady hevitra zay animbana ny zanak'olombelona hova hovaina daholo ny zavatra hitra anatin'ny olona any hovaina fa ianao tsy simbaina zany halleloia tsy avelan'andriamanitra ianao io efa tondron'andriamanitra ianao io ny momba anao hatramin'ny adresinao sy ny anaranao efa tondron'andriamanitra eo anoloan'ny mpanimba le ohatra zao iny io fandresena fitiavana io tsy azonareo kitiany io raha zana monika sy marie-jo sy erikaraka sy fleur io tsy azonareo simbaina io halleloia satria maninona satria misy fitahiana ao aminy misy fitahiana ao anatiny amenna raha tianao zany ny tsy simbaina raha avana malala de zao metezanao amo metezanao amakaranoboloboka fa ianao io de sampahoningeza be eo anaty an'andriamanitra makadiry ary ranom-boloboka be dehibe ny ao anatinao ilain'andriamanitra io fitahina io halleloia misy ten'andriamanitra kany amin'ny salamo 530 jerenao tsara revana fa araka ny teniko taminao iny de volinge tena te hanimby fa n'andriamanitra ataony tonga aloha salamo 530 de ny fafito halleloia aitsika tsy ejerika zany hoy ny ten'andriamanitra manao hoe davida nanotrana izy ty ny anjerin' Jehovah mitombo zay manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy halleloia hitanao ry havana ny an'andriamanitra de ataony tonga aloha mbola tsy tonga kory ny fahavalo de ataon'andriamanitra manodidina ny anjely de ny fahavalo zany le tsaika animba efa mamantana inona efa mamantana anjely manodidina arovan'andriamanitra melo satria misy fitahiana ao aminy tsy hoe efa tonga zany ny fahavalo efa potipotika efa rotodrotika efa tena tsisy raisina vao tonga ny anjely fa ny anjely tonga aloha halleloia ianao nge mahatonga anao ohatry io fataro fa misy ranom-boaloboka any aminao fataro fa isika reto samy manana ny tantarany za zao na zana ivadiko de samy efa nanana ny tantarany tamin'ny mbola kely za revana mbola kely de fa sika tsy olona tsona satria nisy zavatra nahazo ana tam'za mbola kely efa taona 5 taona de efa sika nandao an'ity tany ty fa ny zava-mahafinaritra de zao halleloia zako zay fitomenada mahatonga ny fitomenada de nitady le vavy foana zanak'indray aman-dreniko de nitady lahy de tany amin'ny 15 vao nisy ana halleloia de mbola nanandro ihany tany amin'ny 9 sy ny 7 fa tsy nisy tsony satria fa nisy lahy tany alohako tany fa tsy nety tany amin'ny 15 nisy ana sarotra no mitady ana hony sarotra ny mitady lahy fa tena teneniko anao fa mbola tany akibony ny tany de fa narovana tsy azo simbaina halleloia za zao tena mino fa misy aminareo reo misy aminareo reo mety zaza tsy nirina nareo fa lehibe io misy aminareo zaza tsy nirina mety efa tena hoe misy olona oatra zany efa be loatra ny akizy de fa ndao alao esorony hay tena tratrany tsy napozina sy ny sisa ny vadiny tsy nanapo fa andriamanitra efa niandry anao
ary tsy navelany simbainy ianao niala mainy rasazy tam'izany hoe mba karakarao rasazy fa teny efa berotra ny ankizy fa niala mainy rasazy satria rasazy ny teneninaandriamany tsy azo simbaina tsy azo simbaina alleloia nataonao daholo ty torohevitry ny olona minanany zao inaminy no zavatra hoanina de afa-jaza nataonao daholo mbola io ihany le zaza satria maninona ary tadidiova ny olona ohatry reny de olona ho ampiasain'andriamanitra ny olona ohatry reny de olona ho ampiasain'andriamanitra tsy navelan'andriamanitra ny simbaina satria misy fitahina ao aminy misy ranom-boaloboka ao aminy alleloia za zany te hampairanao androany fa misy ten'andriamanitra ny amin'ny salama fahafito amby roapolo akaiky any salama fahafito amby roapolo de ny fahatelo izay mivaky toy zao minaran'i Jesosy manao hoe mbola salamy nataon'ny Davida koa ty soramary de mifatokinan Jehova mpiaro sy mpiany olony mpitany olony zao le teny manao hoe Jehova ny fahazavaky sy famonjena izy anao tahorako Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza ny angovitako raha manatena inana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko de izy any ny tafotoana kalavo fa na de misy atokony mitoby ady amiko azy tsy atao ohatra ny foko ary raha misy ady miatra amiko de atoky any halleloia satria maninona na de misy atokony mitoby azy ny fahavalon'i Davida efa mitoby fa ny zavatra fantatry Davida rehefa azo Davida efa resy lahatra Davida fa izy tsy simbain'andriamanitra zany miarano natonga ny Davida tena nanara roatra Davida ny andro avelomako izy tena tsy maintsy ataoko misy tombona an'andriamanitra be de be tsika ny manary ny fotoana fahatsika manome tombona an'andriamanitra iseho fitahina ho an'andriamanitra tena nitsika amina zava-poana ny fiainatsika soran'andriamanitra ianao Bluetooth disconnected. soran'andriamanitra ianao ravako raha ohatra ianao alleloia misoran'andriamanitra ianao tsy avelan'andriamanitra ianao tsy avelan'andriamanitra lavo ny fahavalo zany ianao fahatary Davida any aminy any fa misy zavatra ilain'andriamanitra alleloia de mitoby ny fahavalo fa efa azony Davida antoka fa na mitoby antokony firy ny fahavalo ny anjenin-Jehova efa mitoby manodidina azy alleloia satria maninona satria izy sampahony tsy azo simbaina sampahony tsy azo simbaina raha tianao ry avana no ho ela velona alleloia raha tianao no ho ela velona de ataovy zay tonga anao ho fitahina ao an'andriamanitra alleloia ary teteny aminao fa ho arovan'andriamanitra amin'ny fomba rehetra ianao alleloia tena ho arovan'andriamanitra amin'ny fomba rehetra ianao satria maninona satria misy fitahina ao anatinao misy fitahina ao anatinao misy ranom-boaloboka ao anatinao ary hoy Jehova hoe misy teny Jehova mahafinaritra koa amin'ny Jehova toko fahasivy amby folo any andiny faharoa amby folo manao hoe miara-mandrosy ny atokony miaramila no izy ary manandratra tovy tany amelezany ahy izy ka mitoby manodidina ny layako Jehova teto de tena resy lahatra fa tena manao andihany mihitsy manao atokony mihitsy ny miaramila manafika azy lay mpanimbo rehefa manodidina ny layany efa tsisy nina azo ny atao tsony tsy ry havana tsy navelan'andriamanitra ny simbaina Jehova satria Jehova dia nataon'andriamanitra ho vavolombelony teo anoloany ny devoly alleloia entina ampahafantarana ny devoly
fa tsy vola sy arena nanompono eo an'Andriamanitra. Halleloia. De voninka avana nietrehitra hoe fitahina ny vavahan'ny Joba tamin'Andriamanitra. Nydisony devoly Andriamanitra hoe ianao anke izy fitahina amenao an'io ny vavahany eo aminao fa tsisy raha izay lanitra sianao zany e. Ozy Andriamanitra dahoaro hitatsika. Fa ninona nahazo ny tompona nodidina azy ny favalo fa tsy nanino ny Joba. Mafy ny ravana nahazo azy fa tsy nanino izy. Nandalo ady izy, nandalona fa tsy nisombaina izy. Raha misy miteny simba amin'ny fiainan'ny Joba jereo ny fananany fa avroeny daholo ny fananany. Avroeny ny fifaliany. Mbola tsara lavitra noho ny teo aloha ny zanany. Tsy nisombaina Joba satria mbola nisy ranom-boloboka tao aminy. Joba 7:12 erika. Io tenin'ny Lina io. Alleluia, misaotra ny Lina. Maninona ianao ny matahotra? Maninona tsika ny matahotra? Maninona tsika ny matahotra? No sombain'Andriamanitra. Misy fotoantsika nisy fotoana moa zay tany amin'ny nafinaritra aloha ny lasy kely na ary mbola eto de mbola misaotra foana ny ranabavy de me manambotsomo mianakavy izay nandray anay tamin'ny fifaliana sy tamin'ny fahatsorana tamin'ny fitiavana tany Amboazy. Fady de tena nafinaritra fiarana foy fa de angatantsika amin'Andriamanitra mbola isy ny fotoana mba irahantsika hoe andro vitsivitsy fa le ray andro sy 2 andro zany tena hita hoe foy loatra hita hoe foy loatra. Nefa akasitrahantsika an'Andriamanitra fa betsaka koa ny zavatra voaraintsika tany. Nafinaritra ny fiarahana. Tany zay ny resaka momba ny atao hoe phobie. De misy olona tena matahotra zavatra tahorana. Misy olona zao ohatra hoe mandeha ascenseur izy de matahotra. Hoe raha aty moa ty no mikoinsato de maty ny courant de ahoana reny ataoko ohatra. Fa tsy coinsao ianao. Tsy aninoninao ianao. Andeha hatramin'ny ascenseur satria ianao misy ranom-boloboka any aminao. Halleluia. Za tena tetenao misy fahagagana ny sio tany Amboazy tany. Ao amin'ny fotoana hijorotsika vavolombelona any amin'izany sao na ranabavy misy fita. Ao amin'ny fotoana hijorotsika vavolombelona amin'izany. Mandeha avion matahotra, vaza matahotra tsony fa io avion io tahin'Andriamanitra satria ao anatin'io misy sampaony, misy voaloboka, misy ranom-boaloboka. Halleluia. Ny azo foana ny teneko. Ohatra mandeha fiara fitaterana mitambatra de zao ny tena sambatra reto reto satria za ato. Halleluia. Ity tomobily ity tsy manino tsy tratra ny loza satria ato. Halleluia. Za revana zany ny finoka. Za revana tena finoka, za tena tian'Andriamanitra, za rovan'Andriamanitra. Andeha voyage d'étude any zanako. De miditra anatin'le bus izy. Avy mivavaka izay mianaka Jesosy ta-Unity any. Tsofina rano izy lasa izy mandeha. Zao ny zavatra anateritreritra mijery azy sy ny namany eo anaty tabely. Sambatra reto zazy reto. Misy iray aman-dreny manafatra ny sofera. Moramora ihany sofera fa zazakely ny entinao a. Ny atonga de zao hatramin'ny tongotry nga sofera tahin'Andriamanitra. Tsy mahaveza tongotry io manitsaka accélérateur satria ny antony de zao. Misy zazakely ao a tsy azo sombaina. Alleluia. Misy inona any aminao. Misy ranom-boaloboka ve a eny aminao. Fa raha misy ranom-boaloboka ao aminao de tsy azo sombaina ianao. Ilain'Andriamanitra ianao. Ary Ezekiel rehefa nareny ny rehefa nitantarany amin'ny voninahitr'Andriamanitra raha vakitsika amin'ny Ezekiel voalohany. Raha vakitsika io zany mba tiako angatahako aminareo mba vakiange ny Ezekiel toko voalohany. Misy de nahitany Ezekiel amin'ny voninahitra Jehova. De vakiange ny toko voalohany ray manontolo amin'ny Ezekiel ahitana hoe zany ny fomba fahitan'ny Ezekiel an'izany voninahitr'Andriamanitra zany. Fa raha vakitsika io amin'ny 2:20 de zao. Ary noho ny raha nandeha izy de naharefy kopakopaky ny elany a toy firondroan'ny ranobe de tahaka ny feo an-tsoto de feo toy ny firondroan'ny miaramila mitoby ranojanona izy de namihana ny elany azafady
ny ravako malalako ny fahenony Ezekela ny fanatrehan'Andriamanitra de tahaka ny misy miaramila be dehibe mitoby a manodidina azy. Manomboka androany ianao a ny zavatra tokony asan'ny sainao de zao misy voaloboka aveny aminao, misy ramboloboka avy eo aminao ao, misy fitahian'Andriamanitra avy eo aminao ao de aza matahotra ascenseur, aza matahotra roplanina tsody fa rambola eo ny ramboloboka ho fitahina ho an'ny olona ianao, zava-panahy io tsy maninona zany ianao, aza matahotra zany ary misy fotoantsika mahasamy risirisika zavatra zay satria fantaritsika fa tsy eo ny faran'ny fotoana tokony iainatsika satria maninona mbola misy fitahinany amintsika. Hitavita ngeravana tonga de ndroso hoe le lako avo ambe natahorany miaramila ray manontolo fa Davida to de zovozany matoa tonga eto a de anay io. Halleluja. Fantaty Davida azoazo ny antsaina zany hoe tantarain'i Davida ravany any amin'ny salamo fafito amby telopolo any tantarain'i Davida nge zany oke jerentsika ihany salamo 37-25 efa antsy Davida vo nitantaranyty ty zavatra ty fa ity zavatra ty de fa zavatra natambatambatry Davida. Salamo fafito amby telopolo izay nisoratany Davida any amin'ny fahadimy amby roapolo manao hoe efa mba tanora ihany ary antitra kehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na foy na zanaka nangataka hanina. Davida efa antitra tamin'io fa rehefa antitra Davida de natambatamba ny zavatra tantara tany aloha rehetrrehetra tany de ny fehany de zao tanora taloha maro ny zavatra nalovako fa tsy afon'Andriamanitra zany ary reny tamin'izy niona tamin'ny Goliaty efa fatany tsy narian'Andriamanitra tamin'le lioana, tsy narian'Andriamanitra tamin'le bera, tsy fotoana fa narian'Andriamanitra na am'ty lelako avambe ty satria za ilain'Andriamanitra. Ary zao ny tao anatin'ny Davida zara tafavoaka am'ty ady ty de soratako indray anaty salamo, soratana anaty tantara indray de apairezako ny olona fa ny olona kely mena volo baribarimaso afaka maharesy le lako avambe. Tsy navelana nimba azy Goliaty. Ny fedina voaforona amelezana Davida jereo daholo ny fediny Goliaty tany amin'ny Samuela voalohany misahirana mihitsy mpanao fediny Goliaty nanao azy sy nandanja ny vina tao fa tsy niasa tamin'ny Davida reny na kely ary. Tsy navela nimba ny Davida satria maninona satria mbola misy ranom-boaloboka ao amin'ny Davida. Androany za tehiteny aminao. Halleluja. Salamo fafito amby telopolo fa tsy soroa amby telopolo a so ofisialy sotranao. Amen. Mbola misy ranom-boaloboka avy any anatinao ary vonina ve ianao mihitsy zany mila mampiseho amin'Andriamanitra miteny vonina ve ianao ho fitahina ho an'Andriamanitra. Misy fingeravana olona misy ranom-boaloboka fa tsy ataony nininy zany fa ianao androany mila mahafantatra sy mahatsapa hoe ry havako fantatrao hoe fa misy fitahin'Andriamanitra any aminao de mandehana de zarao amin'ny olona ny ranom-boaloboka okena ho fitahina ho an'ny hafa, okena ho fitahina ho an'ny hafa. Fitahin'Andriamanitra mandendeha ianao amin'ny alalanao nge misy olona mivoafoy, amin'ny alalanao nge misy olona miala amin'ny fahotany, amin'ny alalanao nge misy olona mahatsapa hoe za tena tokony hivavaka, amin'ny alalanao misy olona mahatsapa hoe ty fiainako de lasa ohatry zao ampafataro amin'ireny olona mpanankarena fantatrao reny ravana ianao nge tsotr'zao raha tsy Andriamanitra. Mbola Andriamanitra amin'ny mahatonga anao afaka niaina amin'ny zavatra iainanao io. Halleluja. Za te hiteny aminao hoe metezanao ho fidian'Andriamanitra, metezanao ho fitahinao an'Andriamanitra. Ny olona ray manolo tena ho fitahinao an'Andriamanitra tsy simbaina zany, tsy simbaina zany. Ohatsy nangatangataka foana nge Davida ravana raha nangataka tany amin'ny salamo faraiky amby fitopolo hoe aza manary aho na de efa antitra aza. Atao ary Davida sao de mba zao za tanoro zao ihany ary a nao vakitsika zany salamo fafito raiky amby fitopolo mbola nataony Davida koa nge zany
salamina taony davida nge mahafinaritra be daholo tsy hoe tsy nahafinaritra ny avany davida mbola mahakasika salamy faraika amin'ny fitopolo andininy fasivy ny ten'andriamanitra aza manary ahy rehefa antitra ary aza mafoy ahy raha ketraka ny heriko ny olona mieritreritra rehefa tanora ihany izy ilain'andriamanitra tsy arian'andriamanitra ianao mandra-pahafatinao ary raha miala eto ianao mbola trotrony andriamanitra mbola entiny miaraka aminy raha ohatra ianao misy ranom-boroboka ao anatinao amenna ry avako raha misy olona eto mandalo ady androany izy telo mirahala atao anaty lafaoro koa mba nyteny an'izany hoe mba mibavaka antsika raha nefa zao ve mahazo atsika fa andriamanitra ry havana tena anana programa izay efa programa ngeza be sady matipaika de ny tsy hanimba ireo olona izay mbola misy fitahina ao aminy misy fitahina andriamanitra ao anatinao fa ianao mila manolo tena alleloia mba hiposany ny fitahin'andriamanitra ina ny fiatraikanao io ina ny fiatraikanao io a ho amin'ny fanjakan'andriamanitra misy olona mana-talenta men'andriamanitra fameza-pasoavana fa ampiasainy amin'ny zavatra fa hanomezana voninahitra ny devoly ndray ina ny ao am-pelantananao ina ny fitaovana eo aminao ry havana atao visan'andro san'andro isaky ny mihetsika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia ataovy andriamanitra ny loha larana ninonninona zay hoe tena nainao mihitsy na zay ohatra ary zay hoe vidy fiarakodia de zao fanaloha tsy maintsy ao an-tsainay mazaka atsika sy ny entana fanaovana asan'andriamanitra zay fatsy rehefa mandeha de misy fitaovana entinay anaovana asan'andriamanitra hitoriana teny de zao foana anay misy ve toerana azo hitondrana entana anaovana asan'andriamanitra omby antsika rehetra hitondrana ny ankizy alleloia ry havana efa mivoaka eny am'izao tontolo zao ny mpanimba am'izao fotoana mivoaka ny mpanimba ary ny mpanimba zay mivoaka io a alleloia tsy afaka manao na inona am'ireo zay voaloboka efa mitenenina fa tsy azo sombay mino ianao fa ianao io misy fitahin'andriamanitra ianao efa elany namoahana didy fa tsy azo sombaina ianao nahoana ianao ny avelan'andriamanitra io sombaina nefa ianao olona mivavaka io tena teneko anao fa horesiny tsy mivavaka ao ao horesiny mpanimba ny tsy mivavaka fa ianao tsy tokony atao hatrany zany tsy avelan'andriamanitra sombaina zany ianao io ana hanomanan'andriamanitra reny ranony ke hita sy goaika anatitra anao hiena maray tsy ariva tsy sombain'andriamanitra zany ianao firenena ray manontolo afaka sombain'andriamanitra amin'ny mosary fa nisy lehilahy anankiray tsy nahavelan'andriamanitra ny sombaina de Eli zany misy ranom-boloboka ny anatiny alleloia ny firenena ray manontolo afaka simbo fa misy ray afaka tsy simbo eo satria mbola misy ranom-boloboka anatin'ny sampaona ry avako any anatinao mbola misy fanahin'andriamanitra nge napetraka ao anatinao e alleloia ao anatinao nge misy ranom-boloboka tsy arian'andriamanitra zany tsy potehan'andriamanitra tsy sombain'andriamanitra zany manomboka avy any zavatra tokony ataonao arakaraky ny mahapotika ty fiainana ity arakaraky ny maharatsy an'izao fiainana izao ny tokony amoazanao voaloboka misy ranony mba hahafahana tsy manimbanao ary tsy sombaina ianao satria mbola misy fitahinana anatinao ty ampelanao ry androany manao hoe andaotsika rehetrarehetra andao tsika tsirairay avy a hitoetra olona mamoa alleloia andao tsika moa ara-pana andao tsika tena
ataotsika mihitsy hoe ho fitahina ho an'andriamanitra ny hoe fitahina ho an'andriamanitra inona ny zavatra tombotsoa an'andriamanitra any aminao ny fijoroanao ho mpivavaka tsy manala baraka an'andriamanitra aloha de efa fitahina ho an'andriamanitra aza manala baraka ny naran'andriamanitra ianao eny am'izay alehanao eny de atao vitan'ny olona fa velona jesosy atao vitan'ny olona fa misy andriamanitra halleloia de ambarao ny atsarandry aza mitsahatra aza mijanona tsy anomboka tamin'ny larobe tsisy fandarana fa tsika tsy mijanona tsika miteny foana tsika ambaratsika ny fahatsaran'andriamanitra ny filazantsara toritsika hatrany amparany tany halleloia ary tsika zao hoe de hitanareo tsara fa raha nanomboka androany zao nareo nahita fa eto amintsika eto zany zao efa mba misy mamitina ny toriteny amin'ny teny anglisy misy manao fandarana amin'ny teny allemand amin'ny teny frantsay efa misy mamitina misy teny tsy miety manomboka androany raha nabavy koa camarade zay nareo tsy miety avany mahazo angasy andapa rehetrarehetra reny tsy miety misy toriteny famitena toriteny amin'ny teny tsy miety manomboka eto zany hoe tsy manao tsy inona moa zany tenen'ny rahalaraha zany fa efa henonao zany hoe miditra tsara amin'ny taolandohanao izy ranabavy zamina zany efa nytoriteny izy rehefa hitanareo atao miditra tsara amin'ny taolandohanao ary atao miditra tsara anatin'ny sainao halleloia satria ny tanitsika de zao na tsy miety ianao na bara na betsileo na inona andaotsika nompo an'andriamanitra andaotsika halleloia andaotsika nompo an'andriamanitra na iza fiavinao inona ny zavatra eo aminao raha za zao mahafinaritra be anao mihitsy ny ranabavy zamina tao anatin'izay juiravana tena hitanao foana ny zavatra fahanao inona amin'ny zavatra azonao tao an'andriamanitra fa betsaka tsy mitady lavitra izy zaho izy mahiteny tsy miety ataovy arao fa za mahitenina miety za tsy miety talandô tao miditra tsara amy talandô fa tsy taolandô zany ny karandô tao miditra tsara amy talandô anao mahafinaritra be meno azy mba eno eo ammirana eo manomboka zao zany ao mahita famitinana amy teny tsy miety izy koa anao teny atakarana izy anao avokoa ny famitenana teny amin'ny betsilo tsy maninona fa zany tsy sangisangy ary tsy kilalao fa misy any aminao ranom-boloboka halleloia eto zao misy mahay manao gâteau ranabavy lovely misy mahay manao sakafo ranabavy sao de inona le izy ataony daholo reny ataony inona ampiasainy filazantsara filazaky zany kristiana mahay mifampizara zany idorikasy nge nampianatra ny olona nanjaitra de lekizy mampianatra ny olona manao sakafo inona zany le izy fitahina ao an'andriamanitra misy fitahinany io tsy simbain'andriamanitra zany eo zao ny teny anglisy ranabavy angela tanao samy rehefa zanam-pandarana sivy zany ny eto zao sivy moa izy teo ranabavy fianarana koa patsy nainan'izy azy ry akiery ataondry marizo ry teninaina reny rehetrarehetra reny inona moa zany ny zavana ny zavatra tiana tenenina am'izany ataovy zay apisy ranom-boloboka ivoaka ranom-boloboka ianao rolianisy zao anao betsileo tena mitarona io mitarona vaiavy zany mety tsy betsileo mitarona io hitarona izy teoritainy ranabavy roly izy matsy tena mahay mitarona be izy fa ny zavatra tiako tenenina anao de zao any aminao any misy zavatra ary zao nge ravana be deabe izy zao be deabe nge zao ny zavatra azo atao amin'ny telefona amin'ny alalany teknôlojia fa reny aza ampiasainao amina zavatra ao fa ataovy fitahina ao an'andriamanitra ianao halleloia tsika de miezaka foana tsika mitady inona ndray ny hevitra jerenareo tsara fa misy ranabavitsika zamina io zao tsy hoela de hoeninareo amy radio any avarabaratra any mitady inona ny azoko atao halleloia ho an'andriamanitra fa ianao rehefa mbola hita an'andriamanitra any mbola misy ranom-boloboka io aza simbainy io
Halleloia. Aza simbay fa mbola anao famiritinana toteny tsy mihety. Halleloia. Ryhavana ny fanaovana asan'Andriamanitra tsy mila zavatra be dia be ianao fa etaeta sy hafanam-pony ilainao dia Andriamanitra ombanao. Halleloia. Fa ivoaka ny dity fa ianao tsy azo simbaina, tsy azo atao manimbanao, tsy azo atao fa misy fitahinao aminao. Mino fa voarainao zany, mino fa voarainao zay afatra androany zay. Taka ny ranom-boaloboka hita an-tsapaondy izay ataon'ny olona hoe aza simbaina fa misy fitahinao aminy dia toy izany ny ataoko no ny amin'ny mpanompoka ka tsy hanimba azy rehetra. Ryavana amoaka teny Andriamanitra, nomboka amoaka teny maro indray Andriamanitra amin'izao fotoana izao, hiteny amin'ny mpanimba hoe aza simbaina, aza simbaina fa misy fitahina ao amin'ny olona. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Za matoky fa voarainao zay afatra zay, ary raha voarainao zay afatra zay dia fanapa-kevitra ny tokony ataonao. Andana mamoa, andana mivoaka ny ranom-boaloboka, avoay ny ranom-boaloboka, fitahin'Andriamanitra eo aminao. Ho tahin'ny tompony tsika tsirairay avy. Misotranao nahatra ny hatramin'ny farany, aza matahotra izany intsony ianao manomboka androany. Ataovy ampy anao fotsiny hoe mbola ampiasain'Andriamanitra, mbola misy tombon'Andriamanitra ny fahavelomanao, fa tsy avelan'Andriamanitra simbaina zany ianao. Manasa anareo rapitso raha misy aminareo mipetraka ao Paris sy ny manodidina, rapitso amin'ny efatrora sasany dia hitoro-teny eo amin'ny fiangonana FPVM Charenton za, ao Charenton ao Charenton no anaovana an'izay fotoana zay. Misy aladiny mpitandronao dia mba nasainao mba hitondra ten'Andriamanitra ka manasa anareo dia antsika mifankahita ho anareo izay mipetraka ao Paris sy ny manodidina amin'ny 94 moa misy an'izany hoe Charenton le pont, manomboka amin'ny efatrora sasany ny fotoana. Raha misy mazoto teo any dia marefako aminao ny adresy 12 rue Guérin ao Charenton 94. Antsika miona rapitso anareo zay mba mazoto ifankahita. Dia ao anatin'izany moa ny akiradeo mandeha foana www.andramokaizo.com afahanao mihaino onjam-peo akiradeo andromanalina misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 hariva. Rapitso amin'ny 2 ora miverinao zao fandaharana zao raha tsy naino hatramin'ny voalohany ianao. Ho tahiny tompany antsika tsirairay avy dia makasitraka anao nahatra naino hatramin'ny farany. Ny afatra tokony voarainao androany tokony hampahery anao dia zao, tsy simbain'Andriamanitra zany ianao fa ianao misy fitahinao anatinao. Mbola ilain'Andriamanitra ianao mamoazy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mbola mila anao Andriamanitra ho fitahina ho an'ny asany. Sa mitahiny tompontsika tsirairay avy anao hira anankiray antsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka aloha tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ao anatin'izany feky izany ny vavahantsika mitondrantsika vavaka hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Matoky aravana fa matoky sy mino ary avako malala fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity. Matoky sy mino ary avako malalako fa isika tsirairay avy reto dia samy mety afinaritra antsika tokoa amin'izany hoe tsy simbaina zany. Izy ary avana dia ho faly simbaina. Fa za matoky sy mino fa voarainao koa ny afatra androany fa mila mivoaka ranom-boaloboka ianao dia tsy simbaina. Tena ilain'Andriamanitra ianao, tena fitahina ho an'Andriamanitra ianao. Andehantsika samy miteny amin'ity androany ity hoe Andriamanitra ilao ampiasaiko ny ranom-boaloboka, avoakako ny ranom-boaloboka fitahina izay napetraka ao aty anatiko. Ianao hoe manana fanomezam-pahasoavana, tsy misy zany hoe tsy misy fanomezam-pahasoavana anatinao fa tena misy any. Fa ianao androany mila miteny hoe za Andriamanitra ampiasa, halleloia, ampiasa
le ranom-boaloboka ho fitahina ho an'ny asanao Andriamanitra. Andao isika hiara hiteny manao hoe za Andriamanitra manaiky androany, manaiky ho irahinao, manaiky ho ampiasainao. Tsy azo sombainy ianao satria ny anatinao misy fitahin'Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra ianao. Halleluja. Anao ny fanapahan-kevitra androany hoe anaiky ve anao atao fitahina, hosoran'Andriamanitra ho fitahina ho azy. Tianao hoe zany amohan'Andriamanitra didy zany hoe tsy azo sombaina ianao? Inao fa tianao zany. Manolora tena ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia ampiasao ny talentanao sy ny fanomezam-pahasoavanao sy ny aminao manontolo fa sampahony makadiry misy vokatra sy ranom-boaloboka be ianao eo. Ivavatsika amin'izao fotoan'izao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny nafahana ny tory, nafahana ny tory ny teny tamin'ity androany ity Jehovandriamanitra. Misaotra Jehovandriamanitra satria ianao ny ianao ny tantana, ianao ny vimbina, ianao ny nametraka ny teny. Ary dia ho tahinao ane Jehovandriamanitra ny teny izay nitoriana, tsy ho verivery maina, tsy ho verivery foana, fa tena hoe Jehovandriamanitra tsy toa hitahan'izany teny zany nao amoha avy zato eny any am-poniny tsirairay avy. Jereo fa te hamoa reto mpanomponao reto, te hitondra hamoaka ranom-boaloboka ireto mpanomponao reto, dia ho tahinao any ny tsirairay avy. Ary fantatro fa na tsy angatahana ary zany dia efa ho ataonao sady, fa tsy hanimba na dia ray amin'izy reto ary ianao Andriamanitra. Amin'izao andro efa fanimban'ilay mpanimba ny olona amin'izao fotoan'izao. Tenao Andriamanitra hiaro azy ireo ianao satria mbola misy, ary tena mbola misy ranom-boaloboka azonao atao fitahina ho anao aty aminay tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra. Ny devosy satana dia afatro amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy, ary tsy afaka hanimba ihany koa zany toriteny zany, tsy hamoana anatin'ny olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Netsika eranao zany zany androany hoe ray koa za misaotra anao hoe fambanasiana ranom-boaloboka ty amiko. Halleluja. Ka na dia tsy mendrika za mbola mamisy ranom-boaloboka kely any ety amiko ety. Zinona moa Andriamanitra voaloboka efa tsy dia zarizary intsony efa mbola narovanao no tinendrinao tsy sombaina fa misy ranom-boaloboka kely. Halleluja. Nefa indro fatoloranao ny soa ambarako eto e. Halleluja. Ny fafoza tena ko amoanao. Halleluja. Amoaka ranom-boaloboka tsy araraky ny beadorina fa tena anao ny asanao tokoa, ka na ny saiko na ny haiko. Halleluja. Foto aretiko manao ewa tsika rehetra samy mba mila vina inona Jesosy ny ranom-boaloboka ety amiko.
Iny ty amiko ty le fitahina ho anao Andriamanitra mena. Jesosy eo eketo eto zao. Io fitaovana eo ampelantananao e. Io fitaovana eo ampelantananao, itorina ny famonjenao, anitarana ny amaingaina. Mofadiko zany hoe anao. Zava mifanohitra amin'ny paikonao. Aza manao an'izany sao dia sy mahaina Andriamanitra. Mifanohitra mimbakonao, na hitondra ny fiangonana. Alleluia. Fanao n'izao tontolo izao. Ambarao eto androany. Fainao io olona tsy tokony sy bain'Andriamanitra. Misy fitahina eny aminao. Aza lalaka tany andronika. Raha malalatsika eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny sahan'Andriamanitra, amin'ny valan'Andriamanitra nantsika azy. Ny fahaizantsika, ny herintsika, ny fotoanantsika rehetra. Yaona ny arenatsika raha ny fanahintsika. Iasantsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Afaka amin'ny tenanao izao mba iriko Andriamanitra. Ny fanahinao mba momba amin'izay. Raha tonga ho voaloboka mamora ny voaloboka fe dia be ho fitahinao anao. Atomboy amin'izay aloha aza ararona faratsiana ny tenanao. Jesosy eo atomby amiko. Fa ianao tsy afoina asaraka. Ianao tsy afoina asaraka. Raha ianao no miaraka amiko. Dia tsy misy asa zay tsy efako. Tsy misy asa izay tsy efako. Alleluia. Ataovy ren'Andriamanitra mitsy agnatin'ny fanahinao any fa teo ampiasaina ianao. Tsy azo sombaina ho ahy ianao. Misy fitahina ao anatinao. Alleluia. Tenanao ny asanao tokoa. Kana ny saiko e. Alleluia. Halleluia. So rahantsika rehetra nahatra ny laotra amin'ny farany rapitso misy amin'ny latsinainy ho avy zao tsika eo anatin'ny vavaka fiambenana. Dia samita in'Andriamanitra tsika rehetra dia manaova weekend mahafinaritra. Vitanao ny an'Andriamanitra dia ndana mifaly ndana miravo ataovy izay azony tananao atao an'Andriamanitra. Faombanao Andriamanitra. So rahantsika nahatra ny laotra amin'ny farany. Halleluia. Amen.